Andriamanitra tsy anomeanao olona izay hitondranao arak'izay mahametimety anao foana akory. Matetika izy manomeanao olona izay toa tsy tianao izany mba halalanao hoe inona marina no ao anatinao ao. Fitahiana matetika mifangaro amin'ny olana foana rehefa manompo an'Andriamanitra isika. Tena mafy izany hoe manao ny marina izany ianao dia tsy mahazo vokatra tsara akory ianao avy eo. Hitanareo rehefa teo amin'ny lafaoro misy afo sadraka sy mesaka Abednego, ny lafaoro efa tena namay be, izany hoe efa taloha natongavandry zareo. Ilay izy efa tena namay dia namay tokoa tamin'izy ireo tsy nentiny akohaka. Nefa izay mihitsy ny tokony nataony. Baiboly nilaza fa ny mpanjaka nampanao ny lafaoro hafana fito noho ny mahazatra. Sedra zavatra ohatr'izany aho teo amin'ny fiainako izay nahatsiarovako tena nanaovako ny marina, kanefa lasa izao indray ny anjeran'ny olana rehetra. Inona no ataonao rehefa tody zavatra tahaka izany ianao? Toetra matoky an'Andriamanitra ianao fa mombanao tokoa izy fa fantany izay ataony. Ary angamba misy zavatra hafa izay iasany ho anao, mialohan'ny hanomezana anao ny fahafahana ilainao. Na mino izany ianao na tsy Andriamanitra mampiasa lafaoro anafahana ny fatotra eo amin'ny fiainantsika. Tsy mitombo isika rehefa mora ny zavatra rehetra. Saotranao ny amin'ny valiny lehibe ianao. No afahana tao amin'ny afo izy ireo. Tao anaty lafaoro izy ireo no nafahana tamin'ny fatorany. Henonareo ve zany? Tsy hoe teny am-pandriana izy ireo nihinana mofo sy nijery tele fotsiny. Nafahana tao anaty afo izy ireo. Tsy tany ivelany tany amin'ny centre commercial zareo, nafahana tao anaty afo izy ireo. Taona maro no nilaiko alalana izany ary niverako fa tena favaliko mihitsy izany. Kanjo hoe tena namako akaiky izany. Le Saoly teo amin'ny fiainako ihany nanalany Saoly tato amiko. Ary raha tsy fantatrao izy Saoly eo amin'ny Baiboly dia tsy manam-potoana amin'izany intsony isika. Andriamanitra tsy anomeanao olona izay hitondranao arak'izay mahametimety anao foana akory. Matetika izy mahameanao olona tsy tianao kokoa ka halalanao hoe inona marina no ao anatinao ao. Andriamanitra ampio aho itiavako ny tsy mendrika. Andriampahatonga ny tsy mendrika manatona anao. Andriamanitra tiako raha ampiasainao mba hirao any amin'ireny very ireny aho. Dia avy eo ianao mahazo asa izay ianao rery ny kristianao dia mangataka amin'Andriamanitra indray ianao hanalananao amin'izany toerana izany izay lazainao ratsy satria ianao rery ny kristiana miasa ao. Amen. Raha afaka azonareo fotsiny izao androany. Fa ny amin'izay rehetra mitrango eo amin'ny fiainanao rehefa manelanelana tokoa Andriamanitra. Tsisy olona hokivo hita any an-trano ny avy eto amin'ny konferansy eto na ray aza. Tsisy alamaina izany mihitsy eto rehefa mody any. Izany hoe tsisy na dia iray akory aza hokivy. Satria raha Andriamanitra ny momba anao dia tsy mampaninona izay manohitra anao. Tena hoe tsy mampaninona mihitsy izany. Arajantsika ny fijerena olona ka manompo ny masontsika amin'Andriamanitra isika, ka manao toetra tsara ka milaza hoe anao ireto zavatra roa ireto fotsiny aho Andriamanitra ô. Andeha anao toetra tsara aho, raha toa ka ampianao dia anao ahy ho lasa fitahiana ho an'ny hafa koa aho, dia ianao no andray tanana ny sisa rehetra amin'izany, ka namandram-pahoviana no fotoana an'izany dia ianao ihany. Fa tsy hoe Andriamanitra raha tsovainao ty zavatra ty hatramin'ny herinandro ambony io dia tsy haiko intsony hoe mbola ho vavonjy ve aho. Andriamanitra zao efa tena leo ny fimonomonona antsika takoritsika, ny gongonona sy ny taraina ny amin'ny olantsika rehetra foana. Saotra n'Andriamanitra fa tsy ao anaty lafaoro aho izao. Amen. Mila manaiky isika ary isan'ireo zavatra izay tokony ho avelantsika dia ny taontsika rehetra sy ny fanahiana sy ny adidy ary ireo hevitra marobe izay tokony heverintsika ny amin'ny fiainantsika satria isika mihevitra fa ilaina ny hevitsika manana ny olantsika. Afaka milaza zavatra tsotra aminareo aho ve? Tsy masika eo amin'izany fa tsy afaka mitondra ny fiainanao rehetra izany isika. Fa efa tsy natao amehirery ny fiainantsika izany mihitsy isika ary dia iketro davy eo foana isika ambara-pahaizantsika amin'izany rehetra izany. Petera voalohany 5 manomboka eo amin'ny afovoany 5. Laza amintsika fa raha
mbola miezaka manao zavatra araka ny fomba tsika sika dia Andriamanitra mihitsy no mandaa sy manohitra tsika. Tsy mahatsara tsika mihitsy mitondra planina dia miandry azy hita izany. Ny tiany dia isika tonga eo aminy laza hoe Andriamanitra io tia ao ataovy izay tianao atao amin'ny fiainako. Satria isika tsy mahay planinina ka mivavaka aminy mba hatateraka ny planintsika. Ka ny ilayntsika dia ny mivavaka sy mamela an'Andriamanitra anao ny planina. Amen. Tsika izao avy amin'ny trano natao birao, lasa hôtel, ary mialohany na hôtel azy dia trano natao birao izay nesako ompitamboky. Dia niasa tao amin'izany birao izany a, fiantsonana vitsy avy teo ny onako tamin'ny Devy. Tsy mbola nanana fifamoivozana aho diako tamin'izany fa izy miara-miasa amin'ny olona izay niaina tao amin'ny trano iray aman-dreniko ka mandalo izy ireo dia maka eo amin'ny sampanana mba hitondra ody. Dia izay ny fomba nionako tamin'ny Joyce Meyer. Izao dia tamin'izany aho taorin'izay Devy izay niasa tamin'ny toeram-pananganana trano, nanao ireo asa fanafanana sy fambakatsiahana amin'izany trano izany, izay ankehitriny lasa ilay antsoina hoe dia Adams Market Hotel. Ka sombiny amin'ny tantara tao amin'izany sampanana izany amin'ny herinandro vitsy teo. Izany hoe fiantsonana vitsy avy teo izany fa ny zavatra nagaga dia izao ilay niasa tao amin'ny tamboky tao tsy nanapo mihitsy eo izay ataoko avy eo. Tsy nanapo fa mbola tena feno fangidiana sy fahantrano ka nanao izay fifezako ny rehetra. Makany am-piangonana ihany aho dia kristiana ihany koa fa tsy mba nanan-kevitra amin'izany hoe manaiky izany. Tsy haiko akory hoe inona izany. Alazaiko zavatra ianareo fa Andriamanitra tsy mametraka antsika eo eto tany mba hanome antsika izay ilayntsika fotsiny, fa mila manao fiampitana isika izay hahatongavantsika amin'ny teny hoe Andriamanitra inona no ilainao? Inona no ilainao? Tsy te hitondra ny fiainako aho, te hanao velomany tenako aho. Veloma. Ary tiako atao izay asainao ataoko, tsy mba ho faly izany ianao. Raha toa ka omenao Andriamanitra anao daholo izay rehetra heverinao fa ilainao izao, tena afaka lazaiko izany fa tsy ho faly ianao satria ny fomba tokana izay hafaly anao dia rehefa tonga tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ianao. Ka rehefa mifoha ianao isamaraina manao hoe Andriamanitra tia aho, inona no andrasana amiko androany? Izany akory tsy midika fa izy tsy hamelanao isaina izay tianao atao mihitsy, fa milaza fotsiny aho fa ankoatran'Andriamanitra dia tsy hisy hampifaly anao izany mihitsy. Azao mivoalaza ny manetreteny eo ambany tana maherin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra dia hanandritranao izy, apetrao aminy fanahinao rehetra. Nahoana ny tsy manapa-kevitra amin'ity herinandro ity ka manankina aminy ny zavatra rehetra izay manahirana anao? Andriamanitra, raha tsy hovainao ty ola hovadiko ity dia tena tsy mety mihitsy, tena tsy vitako mihitsy. Tena vitanao izany hoe raha izany ny tian'Andriamanitra ataonao dia afaka omenanao ny fahasoavana sy ny hafaliana anao izany dia ho vitsy izany. Dia hifaly amin'Andriamanitra ianao ka tsy hijery ny zava-mitranga. Misaotra ny amin'ilay madama faly ery aoriana ery. Noana ianao zaho zao tonga mba hitory aminao, eny ary misaotra tompoko. Ndao jerena ny Isaia 7:15. Fa raha tsy izany raha ny Israely rehetra no andeha hitsoaka amin'ny afo dia tsy misy afa-tsy fivoahana iray. Dia aoka hifikitra amin'ny heriko ka hanao fianteherana tanteraka amin'ny fiarovako. Dia aoka izy ireo hiavana amiko, aoka izy ireo hiavana amiko. Fa io lazainy io ilay valy nitokana ny vahaolana tokana ialana amin'ny fahantrana eto tany. Dia ny manatona an'Andriamanitra ka manao fiankinana aminy tanteraka. Afaka milaza aminareo aho satria nanao izany efa ela be, tena inoko amin'ny foko rehetra fa Andriamanitra manome hafatra manao anareo tokoa. Ary lazaiko anareo fa tiako nareo na dia misy maditra azy eto androany. Ny tiako ambara misy olona voateny foana izany eto malala dia ho azonao araka ny fomba izay itiavanao azy ilay izy. Ary fotoana izao anekena ilasana hoe Andriamanitra izay tianao no mba tiako kokoa.
tsy mampaninina azy mety endrika izany eo lazao ahy fotsiny izay ilainao lazao ahy fotsiny izay ilainao hitanareo tena faly mihitsy aho nahita hoe ny boky vaovao dia minisitry ny boky mandeha indrindra fa hitanareo ve zao ny malininy ihany aho no faly izany hoe nitatitra matetika mivoaka ny lakamisy ka rehefa lasa iny fotoana iny dia tsy mahazo anjontsony aho avy amin'ny mpiara-miasa amiko dia tao mihevitra indray fa tsy izany indray ilay izy dia lasa hoe dia raina ny tompo ny bokinao iny ataovy izay anaovanao azy avy eo aho nahazo antsondray ngamby izay fahataranandro ray izay dia fitsapana kely ahy fizahan-toetra kely ahy jereo raha tsy mba faly izany ianao rehefa tsy mahazo izay ilainao tsy ho faly izany mihitsy koa ianao na mahazo izay rehetra heverinao ilainao azy fa mbola veriko ihany indray izany raha tsy faly mihitsy ianao raha tsy mahazo izay ilainao dia tsy mba ho faly izany ianao na mahazo izay rehetra tianao azy mety ho vetivety ihany angambo mety faly vetivety ihany ianao ohatrany hoe dia lasa izany roa andro ihany tapabolana dia tapika eo dia lasa indray hoe tena mila ndry zavatra ry indray ampifalifaly ahy ry zavatra fri no ampifalifaly andray tsaroko ny voalohany nanaovako fivoriam-bavaka ny pasterako tamin'izany dia Rick Shelton tsy haiko akory hoe taditinao izany izao fa tsaroko ianao teny hoe tena tsy faly mihitsy aho taloha satria ilay fivoriana kely nataoko tamin'izany dia tamin'ny toerana kely tena kely tokoa izany ka kely tokoa olona 7-8-10 izay nanana jery lavitra be ary ny olona izay manana hevitra ngeza tsy te hanana valiny kely izany ikenareo ve izany dia nilaza tamiko izy indray andro hoe Joyce rehefa nahazo olona 500 isa ny fivorianao dia tianao arivo rehefa tonga arivo dia tianao 500 indray rehefa 500 dia tianao lasa 2 koa dia zao nisy fotoana nanontany hoe firy nisan'ny olona soratra tamin'ity conférence ity dia tena tsy haiko ilay izy fa efa mila manadino fanisana zao satria lasa eo izay tonga eo ihany dia faliako ary nitoriko ihany ka na 2 alina izany dia izao ihany izany na 5 sy 1 alina izany dia izao ihany izany na 2 alina izany dia izao ihany izany raha tsy izany dia hiankina mihitsy ny afaliako marina firy nisan'ny boky lafinao firy nisan'ny olona fivorianao firy ohatrinona leo izany aka tsy mahazaka izany tsony mitory tena manisa foana ka ny farany botsiny foana izany izao hitanareo lazaiko anareo fa mety efa misy olona 5,000 isa za zao nasaina tamin'ireny fiangonana ireny nipetraka 5,000 isa dia ny fitoerana fiara tonina 10 fotsiny dia avy eo nanambara fa ho any amin'ny fiangonana io dia ireo olona mijery amin'ny tele dia ho avy ary tsy ahita fiantsonana metrany fiaran'izy ireo dia ho tezitra satria saina daholo ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao ny afaliako efa very tamin'ny fanisana vola izay tsy mety azoko mihitsy ho avy ny facture dia nijery ny carnet koa dia nandray ny calculatrice sy ny facture dia ny kotiko daholo dia tezitra avy eo sady nalailo ny asa saina nipetraka fa devy nefa ao anefitra ao milalao miaraka amin'ny ankizy dia ohatrany hoe za rery ny zaka le izy teo dia nakainakela dia miverina namerina izany rehetra ny foana indray avy eo fikotiana zavatra mety animbanao afrina ny fivavahako firy ny toko voavakako tao anatin'ny baiboly firy ny isa ohatrino afrina ny vavahanao Andriamanitra tsy mivavaka noho ianao aho tsy ara-panahy mihitsy aho zany noho ianao zany mamaky baiboly mandritry ny taona hatramin'izao mbola misy boky tsy hitako foana nefa za efa vovonjy 30 taona azanoa ny fanisana ny zavatra rehetra dia mba mifalia azonareo ve izay zavatra lazaiko izany mihitsy za zao manana iray amin'ny fiangonana lehibe indrindra eto tany tsy hainao mihitsy ilay fanananao
fa mila velantsika daholo ireo hevitra tsara antsika rehetra ny amin'ny zavatra tokony ataontsika ary ny zavatra sasany koa tokony avelantsika ary mila lazaiko anareo zany mialohan'ny atrehantsika indray ny raha-pitso mila velanao avokoa ireo zavatra rehetra izay miazona anao fotoana izao tokony hanaovanao fihavanana amin'ny fianao androany ny fona ranada fa tsy maintsy mila trehanareo ihany zany hoe androany raha vavy anao fihavanana amin'ny fetsikisika ataovy izay afaka ataonao esory tao izay azo esorinao mekanjo izay zavatra hitanao fa terin-drindra napotsitra an'izany dia manaova fihavanana amin'izay ambiny rehetra eo tsy haiko hoe ohatran'izy azy zany evo zany fa ny azoko lazaina dia tsy mitovy amin'ny tehana izy aloha ataoko fa mba misy nofokely ihany teo amin'ny taolany amen nanao fihavanana tamin'ny feo ako aho zany hoe me foana ny olona ny antsolona roa herinandro lasa zay dia hoe tsy monsieur meilleur fa madame meilleur ary tsy hanam-potoana ny amin'izany tantara rehetra zany sika fa mila manao fihavanana fotsiny amin'ny zavatra eo aminao ianao izay tsy tianao manaova fihavanana amin'ny tenanao tsy afaka manova ny tenanao ianao fa Andriamanitra ihany tsy afaka manamboatra ny tenanao ianao fa Andriamanitra ihany Andriamanitra afaka manao izay rehetra ilaina amin'ny fiainanao fa mila ataontsika veloma ny fitiavan-tena rehetra dao jerena ny Lioka 4:30 ary iza moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roa alina izy hiady amin'ireo iray alina ao aminy na tsy fa izao ny lesona azontsika tsoana amin'ny tantara io rehefa mandeha miatrika ady ianao dia mila mandeha ny tena tsara ianao aloha ka manao hoe mba manana izay afako mandresy ty ady ty ve a tsy a tsy ampy ny fahalalana tsy ampy ny hery tsy manana hevitra tsy a tsy afaka izany 9:30 fa raha tsy izany dia raha mbola lavitra ilay mpanjaka iray hafa dia aniraka olona izy hitondra teny fihavanana aminy ka ho anareo rehetra izay tsy manadino mialahy maneke tenena ajanona izany tao veloma izay rehetra tsy mety ho mpianatra veloma ho an'ny herin'ny tena veloma ho an'ny fatokisa-tena veloma ho an'ny faniriana irery veloma ho an'ny firehariana veloma ho an'ny fitiavan-tena veloma rehefa mandao ty conférence ty ianao rehefa mandao ty trano ty ianao androany dia tiako avelanao ilay tena taloha fa rehefa hivoaka ny varivarana ianao dia anao hoe veloma avelao ilay toetra ratsy taloha ka manaova toetra tsara dia izay no etomody any avelao ny alahelo taloha ny amin'ny tantara ratsy izay tantarainao foana ny olona efa hoiny 5 isan'andro avelao ilay fitserana ny tena sy fanomezantsiny ny hafa foana avelao zany dia lazao hoe veloma taloha zany mila manao zavatra hafa indray zao sika te hanamboatra ny tsy mety amintsika izany foana fa ny baiboly milaza fa Andriamanitra mihitsy no nitady sy ny safidy ireo izay nataon'izao tontolo izao ho tsinotsinona sy tsy misy vidiny dao jerena ny Korinthiana 1:1 afaka avoakanareo eto ve ilay zavatra azafady Korinthiana 1:1 dia tombontsika eo amin'ny 17 fa Andriamanitra ny safidy misafidiny mihitsy ny adala amin'izao fiainana izao mba hampamenatra ny endry ary izay nataon'izao tontolo izao malemy nataony hampamenatra ny mahery mba azonareo saina ve hoe ny olona izay nandrato fianarana ambony ny amin'ny fivavahana izay manana diplôma mihoatra inefatra ny anarany izay eo foana amin'ny karazana seminera ara-baiboly na seminera ara-baiboly hafa sy ny karazany rehetra azonareo an-tsaina ve ny
fahatezerana izy ireo mahita oloatra azy ao seo tele amin'ny roa-pahatelo ny eto tany tena hoe tena amin'ny fomba mahagaga mihitsy rehefa miaino anatin'izany ianao tiako ambara dia hoe mahagaga izany ny marina raha ny eo amin'izao tontolo izao tsy ao anatin'ny kalifia akory a fa Andriamanitra manana ny fitsarany Andriamanitra manana fijery maro ny Baiboly miantso antsika ho vilany tany fa Andriamanitra ny safidy ampiasa ireo olona dala mba hiseho ny voninahitry ny fahalebiazany amin'ny lalany fa tsy amin'ny olona tiako ny milaza hoe Andriamanitra mampiasa tany mangavaky zao hitanareo raha andeha hivoaka mba andeha hividy vazy raha salamasaina ny olona to amin'ity trano ity raha andeha hividy vazy ianao izany andeha hisafidy ilay mitresaka aminy tsy hitondra n'izany ody mihitsy ianao mety averinao fa adala mihitsy aza zay miazona zany eo amin'ny tsenanao amidy ny tiantsika dia ilay mangirana tsara sy izay tsara tare iny fa Andriamanitra dia aneo ny tenany fa mahery amin'ny alalantsika hopiantsika kely nge ny jiro dia jereo ny zava-mitranga misy jiro amin'reto vazy roa reto dia andraso amin'ity iray ity le vazy tsara izay tiantsika rehetra mirehitra ny jiro ny fa tsy hitantsika dia jiro mitovy ihany zany fa amin'ilay anankiray kosa tsy tena afaka hitanareo zany na dia izany azy jereo nge izay mitranga rehefa rehetra le nitresaka tena tiako ty tenao faly fotsiny fa vazy mitresaka tia le vazy mitresaka daladala kely tsy mampatahotra ny fitresahako tsy mba ho tezitra amin'ny fitresahako tsy mampaninona akorina dia tsy afako aza ny fitresahako fa ho faly fotsiny fa vazy mitresaka amen nolazaiko anareo zay zavatra nahazo matetika foana dia lasa tsy mampanina ntsony zany fa manomboka tiako zao mahatsiaro ohatrany tsy mendrika izany foana ny vavako dia mora mitondra amin'ny olana foana fa haingana mihitsy mibebaka tompo tsy misy olona mora mibebaka oatra azany mihitsy zany hoe za afaka mibebaka na dia mbola ao anatin'izany azy tena marina maninona raha mba mijanona tsy tezitra amin'ny tenanao satria ianao nge tsy vazy tanteraka fa ny safidian'Andriamanitra mihitsy ny malemy sy ny adala amin'izao fiainana izao mba hampamenatra ny endry no safidiany izay nariany izao tontolo izao ho fako no heveriko fa efa tara ny anaovako izany fa izaho anao ny tenako fitoeram-pako ka hitory zany hatrany foana anao ny tenako toy ny za zao ka hitory ny afatra rehetra satria teny ny nametrahany olona teny amin'ny fitoeram-pako nefa Andriamanitra nefa Andriamanitra ka sy ny oleo akaikinao ka laza hoe ndao ry vazy tresaka hiderany tompo